Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. Tena naniry ty ahafantatra marina ny atao hoe fifaliana izao tontolo izao ity tovolahy anankiray, ka lasa nanantona olo malaza anankiray atao hoe Spencer ary dia nametraka fanontaniana taminy. Inona marina moa tompoko ilay tovolahy atao hoe fifaliana izao tontolo izao? Avy ary ianao anaka mipetraha eto amin'ny seza eto anoloako, hoy inga Spencer, fa asehoko anao ny fifaliana izao tontolo izao. Ny fifaliana izao tontolo izao dia azo oharina amin'ny divay erany vera atolotra ny olona voaheloka ho faty eo amin'ny fotoana amonoana azy indrindra. Fahafampo kely sady farany tataovan'ny antso maranitra fanapahan-doha efa hikaratoka. Ireo fifaliana matsatson' izao tontolo izao dia tsy tsara fa ambany. Mandiso fanantenana izy ireny. Loaty, tsy misy fahalebiazana, tsy hita antenaina. Mana mafy ny fo fa manalemy misitrapo. Manimba ny saina mampanahy ary misakana ny tsilontsaina sy ny fiasan'ny fanahin'Andriamanitra. Ny fifaliana izao tontolo izao dia mahavelo tebiteby, ahatsiarovana ny tena omany rery, mahatonga tahotra, mandatsaka amin'ny fahamoizam-po. Ary tsy misy na dia iray aza amin'izy ireny izay mba sarobidy na kanto tokoa na mahafa-po ny fanirian'ny fanahy. Satria ny famira-piratana hankosika hita eo aminy dia tsy ampy ahazava izao tontolo izao fa toy ny fahazavana mitsilopolopon'ny jiro labozia anankiray. Fiainana apokaty hoy ilay olo malaza ny fifaliana izao tontolo izao. Endri-javatra fotsiny izay anafenana longo mitotobozaka, izay enti manadino ny fahorian'ny tany. Rehefa vita ny lalao dia inzay re manakotsako ny aretina. Simba no fahazo tokomana ary tsaroana ho mahantra lavitra noho ny teo aloha aza ny tena. Misorotra mibaribary eo anoloan'ny maso amin'ny endrika mahatsiravina ny zavatra mampalahelo samihafa fahita eto an-tany, toy ny lainga, ny halatra, ny fankahalana, ny faharatsiana, ny fahantrana. Jereo ny tokantrano maso, ny fitondran-tena ratsy, ary ambonin'izany rehetra izany ilay fahorian-tsaina sarotsaronana fifalifaliana antendro-molotra fotsiny. Inona ary tovolahy ny vokatra izany? Tranomaizina, fisaraha-panambadiana, famonoan-tena ary heloka be vava isan-karazany. Azo fitinina amin'ny teny anankiroa anaka ny fifaliana izao tontolo izao: ny fahotana sy ny fahafatesana. Izany indrindra no afatra izay napetraka amintsika amin'izao andro izao, arak'izay voasoratra ao amin'ny Jaona 1:5-15 manao hoe: aza tia izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray, fa ny zavatra eo amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao. Ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Amen. Simba muralo
kizay fa e mandalo avoko mielinariko mandalo ny zavatra rehetra eto mamitaka voko ireny mora simba moralo sy aharitra mandrakizay fa e mandalo avoko mba atopazireny maso hitazana lay anioany hibanjina ilaya kanilay paradisa sisy akaso onenana dray androany tarika feo iray sayanao varimarina manadino ilay fodina karaisoje sopanadio ny otanao rehetrany mba atopazireny maso hitazana layaniwani ibanzina ilayakani lay paradisa sisiakaso unenanandray androany maatopazireny maso hitazana layaniwani ilaya kanilay paradisa sisiakaso unenana dray androany asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana dia fifaliana trano ny arahana aminao atao anatin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana arabaina daholo mpiaino rehetra tsy akanavaka iresaka izay mahasoa ny fambolena indray sika nio koa dia manasanao angilatsofina sy ankafiny fiarahana isan'ny fahavalo mahakivy ny mpamboly ny bibikely izay mpanimba na mpihinana ny voly mampiena ny vokatra mety ho azo tokoa izy ireny bibikely fahavalo ny vary atanimbary no ndeha ho resahana inona izany fositra azo resena tantara nosoratany Zoanitra andrenesanao ny Nartina sy Rila mandreraka mihitsy ny fambolena rehefa toy izao ka zao ny tena hoe mitatatra ho an'ny sasany fotsiny mahakivo mariny fa nanomboka oviana indray hony ty serpetera no miteny rery zany raha mahita ze mpandalo akory nanomboka ho maly raboana fa de nisy imina loatra re inona moa fa tsy ty famboleny ty ihany nga misy mampiteny rery afa-tsy io fa ahoana raha petera avisy aty avisy raha ijery hitany sereo feno fosotra ny tambary
zao ve dia tsy ampiteny rery amin'say? Tena fosotra marina fa tsy de tena olana be reo e. Atao sedobo rano io tany misy fosotra fotsy io, de ho sepitra roa faty reo bibikely reo. Zany ve? Tena mba vahaolana ve zany? Andramo e, toboana rano mandritra ny herinandro de ho hitan'se eo ny vokany. Naombo le vahaolana rabona misaotra an'se. Tsy sosorana raha-petera fa zao ay aoriana ny fiakarany vokatra eny an-tanimbary. De asao avetrany ny tany anampitehana an'ireo fotobary tavela izay mitahiry ny olotry ny fositra ireo. Zay atao de ho fongotry ireo fahavalo ny se de ireo fosotra fotsy ireo. Ay ve ka fahavalo azo resena tsara ny fositra? Tonga de ataoko avetrany zay rehefa miakatra ireo vary roa tsy nanany roa reo. Mariny mahazo to manao fampiarany e, de mahavokarary se arono arbona. Ahoana indray ny amin'ireo fano sy ny sakivy mamely ny vary atanety sy ireo katsaka? Mety mba hisy vahaolana ihany koa ve? Esy, misy tokoa fa aleo amin'ny manaraka lazaiko an'se fa somary maimaika kely azao e. Na ahoana? Tongava ny an-trano raha riva de atoroko an'se ny vahaolany e. Eny are, de raha riva zany e. Ny vary an-drano na ataontsika ihany koa hoe vary an-tanimbary matetika no lasibatry ny fosotra fotsy. Tsotra ny vahaolana, asaina tsara ny tany aorian'ny fiakaran'ny vokatra dia atao dobo rano mandritry ny herinandro le tany misy ity bibikely fosotra fotsy ity. Manasanao no fanandramana dia ho voavahan'ny olana. Zoanitra sy rilano ny farimbona na tontosany fandaharana asa sy tontolo iainana. Sambatra Sataniko izay dia lalova no maniniray io lay tany vaovao asianao izay vono kandresy izao fiainana izao aza vazina fa neto mandalo miserana ihany ny afaliana ny sainto sy tomany fangana fiz efa miandry anao ny mpamonjy miandry anao i Kristy andray manoto ny fibebahana tsy efa WR koa ny zazara andao balaky. Tsy fotoana ny andrasoandraso fa tsy tompo ny hoavy anao na ny ray minitra za tsy fantatra koa anio tapao ny hevitrao aza varina fa neto mandalo miserana ihany ny afaliana ny sainto sy tomany miandry anao ny mpamonjy miandry
miserana ihany nafaliana ny sendrisitomany koa fangana vizy efa miandry miandry anao ny mpamonjy miandry anao i Kristy handray manonto ny fibebahana ny fibebahana. AWR manolotra ho anao ilay feo fanantenana. Ry mpiainy malala dia misaotra an'Andriamanitra indray tsika fa nomena ty fotoana manokana androany ity ka andeha hiaraka hanorika ny lohantsika mba hisaotra azy. Ny dera sy ny laza ny hery voninahitra mandrakizay dia ho anao ray malala sy tsara ary masiny indrindra any an-danitra. Eny misaotra anao izay tsy mitsahatra ny manonony izany teny izany satria lehibe ny famindramponao, lehibe ny fitiavanao anay ary izany famindramponao izany tsy nahalanytritra anay ka mbola nahafahanay tamin'ity androany ity indray miona amin'ny alalan'izao fampelezam-peo izao. Ray malalo mamelany elokay mamindrafo aminay ary aoka ny hitoetra ny fananao masina aminay tsiraray avy ka raha andinika ny teninao indray zahay dia sokafany izany fanahinao izany ny masom-panahinay kosa andinika iaino ary atakatra izay tenao lazaina dia tononona sy angataniny amin'ny anaran'i Kristy izany vavaka izany. Amen. Andesika hiaraka anokatra ny baibolintsika ka hijery izay voasoratra amin'ny Exodosy 2 ary ny 17 sy ny 4. Exodosy 2 sy 4. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny ampitsoniny dia nivoaka indray izy ary indreo nisy Hebreo 2 lahy niady dia hoy izy tamin'ilay diso, nahoana ny mamono namanao ianao? Fa hoy izy, iza no nanendry any alahy ho mpanapaka sy mpitsara anay? Moa mikasa mono ahy koa va ialahy tahaka ny namono alahy ilay Egyptianina? Dia raiky tahotra Mosesy ka nanao hoe ay fantatr'olona izany. Misy tantara anankiray misongadina indray. Tantaran'ny Mosesy izay mitazatazana ireo rahalahy miasa mafy. Ary tao anatin'izany fotoana izany nefa dia vao aingana kely tsy ela akory fa ny ampitsony le voalaza eto hoe ny ampitsoniny dia ny ampitsony izay namonony Mosesy ilay Egyptianina dia mihevitra izy fa tsy misy olana ny fiainany. Maraina vaovao indray misokatra ary nijereny reto mpirahalahy Hebreo izay niady. Ny antony ady moa dia be deabe satria rehefa ao anatin'ny asa mafy ianao dia misy ny fahakizitinana, ny faharerahana dia mitarika ho amina fomba fisaina mety manana herisetra anaty ary tiana avoaka izany herisetra anaty izany ka tsy mahagaga ireto Hebreo 2 lahy ireto raha lianady vetivety eo. Ao anatin'ny sarotra dia izany ny zava-misy eo amin'ny fiainantsika. Tsy mifampijery intsony ny olona, tsy mifankahazo teny intsony aza matetika ary ny olona iverina izay tena ho tsara manana ny toe-panaraka an'Andriamanitra satria Hebreo reto, olona ireto nitaizana araka ny tenin'Andriamanitra. Mino afa ny maraina alohan'ny andehanany asa dia efa manao fotoam-bavaka tahaka ny mahazatra azy ary na ny hariva alohan'ny atory ihany koa dia mbola manao fotoam-bavaka. Eny misy ary eny Perinasy eny dia mandeha ny fotoam-bavaka kanefa tsy maintsy mitady irika Satana amin'izany fotoana rehetra izany mba azahoany mandrava izany fifandraisana amin'Andriamanitra izany. Ka tsy ny maha Hebreo no misakana ny fidiran'ny Satana an-tsehatra fa maika aza dia manentana azy mba hanao zava-dratsy. Ary izany indrindra ny tokony tandremantsika ry mpiainy malala. Aoka tsy hevitra ianao hoe efa kristianina aho,
efa manao fanompam-pavahana maro ah, efa manaraka ny fanompoana rehetra zay misy ho an'Andriamanitra aho ary manao ny zavatra rehetra, kanefa misy ny fotoana zay mahalavo anao, satria ao anatin'ny raim-pimaso zay tsy ambenana dia tonga ilay ratsy manetsika ilay zava-dratsy rehetra manodidina anao ary tafiditra ao anatinao ihany koa izany. Koa indreo ary reto Hebreo roa lafa niady de tsy mahagagy intsony zany toe-javatra zany, satria tsy nisy ilay fiambenana ary rava lay eritreritry ny fifankatiavana tao am-po. Ka rehefa niady izy roa lahy dia tonga ny fanahin'Andriamanitra, lay irak'Andriamanitra zay mbola mitazona lay aim-panahy tsara tao aminy, satria mbola nievitra izy fa tamin'ilay fotoana zay namonoany ny Egyptianina de i Mosesy io zany dia nanao zavatra tsara izy, ary ny zavatra tsara zay netretiny de zao hoe nipetraka teo amin'ny toeran'ny mpitsara izy ary ny tsara marina, ary zany tokoa no izy satria famarinana ane no namonoany lay Egyptianina, satria hita ny fahadisoana. Ary eto ihany koa dia mbola nijoro mpitsara ireto Hebreo roa lahy ireto izy, tsy avetrany izy de nilaza hoe ny anankiray ny diso na ny anankiray, fa zao no fanontaniana zay napetrany nanatona n'ireo roa lahy niady izy, dia fanontaniana tsotra de tsotra ary fohy de fohy: nahoana no mamono ny namanao ianao? Nampianarina azy tokoa ny tenin'Andriamanitra milaza hoe tiavo namanao tahaka ny tenanao ary aza mamono olona. Kanefa rehefa niteny izany izy teto, teny mpitiavana izany, dia zao no valiny zay azony eo amin'ny 14:10. Fa hoy izy, iza no nanendry ny alahy ho mpanapaka sy mpitsara anay? Ry mpiainy malala, tsapanao tsara ve zany valiteny zany zay mifanohitra be dehibe amin'ny tenin'ny Mosesy? Mosesy de nanao teny fanajana: nahoana no mamono namanao ianao? Ary valiteny kosa de iza no nanendry any alahy? Tsy ianao itsony fa ialahy. Teny famazivazina, fanambaniana, teny tsy fitiavana ary teny efa tafahoatra, satria Mosesy anerany seho teo anatrehan'izy ireo dia zanaky ny mpanjaka vavy, oka mbola taditsika ary amin'ny mahasolotena ny lapa azy no ijoroany eo, manana ny maizy azy izy na ny akanjo nanaovany aza dia akanjo zay natao avy tao andapa, kanefa dia tsy nisy aja, tsy nisy voninahitra nomena azy. Ary raha mba nanontany izy mba hatonga ny fitsaharany ady ny tro-panelanelana dia teny ratsy zay no azo ilazana azy. De tsy vitan'izay ihany nataon'reto roalahy reto, fa nisy iray amin'izy ireo teny tamin'ny Mosesy zay nivadravatra, ary mino aho fa io anankiray io no manana ny fahadisoana raha niady tamin'ilay Hebreo anankiray, satria izy no avovava indrindra. Ary zao no lazainy eo amin'ny tapany 2:14: moa mikasa mono ako va ialahy tahaka ny namono ny alahy ilay Egyptianina? Mahagaga zany. Ry mpiainy malala, manana rahalahy ianao, mahatsapy ianao fa ireo rahalahinao mpiray tanindrazana aminao ireo dia nanaovana ny tsirariny, noho izany natonga anao niditra ho mpitsara, satria ianao manana ny fahefana zay ny nanana ny Mosesy teo amin'ny fahefana mba hitsara. Fa na de ny ampahany monja aza eo amin'ny fiainany reto Hebreo reto, kanefa dia natao tsinotsinona izy, tsy noraraina izy, fa teny ratsy no navaly ny soa zay nataony. Ary ny zavatra tena mbola nitondra loza indrindra azy ho an'ny Mosesy de zao: nahita ny namonon'ilay Egyptianina io Hebreo io, nahatazany zany ary nijoro vavolombelona ny amin'izany. Ny any nataon'ny Mosesy de zao tsy namaly fa raiky tahotra izy, de nanao hoe ay fantatr'olona izany. Ry mpiainy malala, aza ny loha samangina no jerena fa Andriamanitra zay atapiny loha, ary tsy nirindrina no mahasakana ny resaka rehetra zay ataonao ao an-trano, fa nirindrina aza miteny. Aoka tsika tsy hevitra mihitsy fa rehefa manao zavatra anankiray ka rehefa
nahazo antoka fa tsisy nahita iny de ho zay tokoa ny zava-miseho fa tsy marina izany. Misy mahita foana ny zavatra ataonao. Faharoa manaraka an'izay dia zao za matoky olona fa na zay everinao ho rahalaza ka iaro anao anatin'ny asa tsara zay neverinao natao dia manameloka anao. Eny ny zava-dratsy rehetra dia melohan'ny olona. Ny ratsy no manjaka ny manan-kery ary mora tadidina. Koa tato amin'ny sain'ity Hebreo ity dia ilay famonoana ho faty no tena ny raikitra tao am-pony. Tsy no raraeny Egyptianina zay nampanompo mafy azy ilay Egyptianina zay nyvonoina. Eny fa na de nanana eloka be azy ilay Egyptianina de zao ny nijanona tao anatiny dia ilay famonoana, ilay sarany famonoana fanalana aina. Koa izany no navoakany indray. Lesona lehibe io ary nitondra lesona ho an'ny Mosesy na tonga tahotra ho azy. Ary lesona lehibe ihany koa ho atsika tsiraray avy izay mitony tena ho mpanompon'Andriamanitra. Isika izay ao anatin'ny finoana sy ny fanantenana fa Kristy dia lohan'ny fiangonana ary mpitarika atsika tsiraray avy. Aoka isika ry hava-malala mba isaitsaina lalina ny amin'ity tantara ity ka na inona nina ataotsika de aoka mba ho voninahitry'Andriamanitra. Fa na inona takona de tsy maintsy ampamohan'Andriamanitra amin'ny fotoanany izany. Na inona ataotsika everitsika ho tsara de aoka tsika tsy amita tena satria ny zavatra everitsika ho tsara dia ratsy mandrakariva. Na tonga ny apôstôly Paoly manao hoe asiako mafy ny tenako mangana satria tsy ny tsara zay everiko atao no atao fa ny ratsy kosa no mahazo vahana. Engane ny tompo mba hanome fietrehetana tsara ho anao, hanome toe-po zay maniry ny tsara mandrakariva ary toe-po zay manaraka ny sitrapony. Koa Andriamanitra no hitay anao sy ny ankonanao sy ny manodidina anao rehetra amin'izany teny izany ary dia mifanao veloma ho amin'ny fotoana manaraka indray sika na manao andrembovonjy arinay sy namana samma zay tao amin'ny lafiny teknika. Veloma tompoko. Golden Angels. Misy farany ny ratsy atao ety manapetrako ilay androm-pity sao ianao mihevitra faharitany ety disohevitra ianao fa mandiny ny fakampanay ny fitsapanako de nataony mba hitondra vokatso tadidio filay Jesosy de nisendry reriko ka nandresy reny ratsy tamin'ny Soa fandriamanitra mahitany atao na ny miafina na ny miseho izao kutandremunao izao ny famindrana ovao raha te ovoavonjy ianao misy farany ny ratsy atao ety manapetrako ilay androm-pity sao ianao mihevitra faharitrany ety disohevitra ianao fa mandiny fandriamanitra
manitra mahitany atao na ny miafina na ny miseho iza kutandremunao iza ny famindrana ova raha teo voavonjy iana. AWR téléphone 034 06 797 62 033 84 313 37. Misy valiny mitsara tao ety de fanomezana avy amin'ny Kristy de lay fiainandanitra fiainana maharitra ararao ty fandevony lanitra fandriamanitra mahitany atao na ny miafina na ny miseho iza kutandremunao iza ny famindrana ova raha teo voavonjy iana de ny tsara no aoka imasoana. Harena ny fahasalamako. Harena ny fahasalamako. Tandrovy ny fahasalamana. Mankasitraka anao manjoy hatrany ny fandaharana iarahana amin'ny feo fanantenana. Iresaka fahasalamana indray sika arak'ilay feonkira famantarana teo ko manasanao angbila tsofina ankafiny fiarahana. Ny firarian'ny ekipa amin'ny feo fanantenana dia ny ahasalamanao mandrakariva arak'izay voasoratra ao amin'ny Jaona 7:2 manao hoe ry malala mangataka mba ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahak'izay anambinana ny fanahinao ihany. Kanefa moa mandihy tany isika dia mbola misy ny tsy fahasalamana koa andao hivavaka ho an'ireo tsy salama. Andriamanitra rainay tsara indrindra izay any an-danitro, betsaka ny manaintaina sy marary amin'izao fotoana hitenenana izao. Ianao mahita azy ireny, paritaka eran'ny Madagasikara, vangio manokana izy ireny Andriamanitra, ary jereo manokana ny fototra retiny. Ianao no hibitsika amin'ny dokotera mpitsabo hanome azy ireo ny tsilosaina ahafahany manome ny fanafody izay tokony hitsaboana azy. Ianao koa ny amahany olana eo amin'ny fividianana fanafody, ary indrindra ianao ny asa amin'ny fanafody izay ampiasaina mba handaitra malaky noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Miraso indrindra tompoko. Omamiadana anisan'ny mahafaty vehivavy maro, manarakaraka ny omamiadan'ny nono, ny omamiadan'ny vozon'ny tranonjaza hoy dokotera teto tamin'ny fandaharana tamin'ny lasa. Anisan'ny antony mahatonga izany ny aretina vokatry ny firaisana ranofo, ny fanaovana firaisana ranofo loloatra ary ny fanaovana firaisana ranofo amin'ny olona maro.
manampy izany raha mifoka sigara ilay vehivavy ary raha ambany ny hery fiarovana ho aminy dia tena azo eritreretina ny ahatrarany ity homamiada ny vozon'ny tranonjaza ity. Ny mahafaly anefa raha toa ka tsy mbola lasa lavitra loatra ny aretina dia azo tranona tsara, fa ny takiana amin'ny tsirairay dia ny anaovany fitiliana ny vozon'ny tranonjaza. Anio ary dia mbola iresaka bebe kokoa mahakasika izay amin'ny dokotera Solofo George isika, izay vahiny efa zary tompontrano eto amin'ny fandaharana Arena amin'ny fahasalamako. Tonga soa atao amin'ny fandaharana Arena amin'ny fahasalamako ianao dokotera, miarahaba tompoko. Faly miarahaba ny mpanaraka ny fandaharana AWR. Ya, raha tsy hivina kely ny resadresaka natao tamin'ny mpiaino farany tamin'ny fandaharana teo aloha dia hoe tokony hanao fitiliana ny vozon'ny tranonjaza ny vehivavy. Ka hono dokotera, azo faritana ve ireo vehivavy tokony hanao izany? Voalohany dia izao, ny vehivavy rehetra izay fa nisy fiarana tamin'ny olona na fiarana tamin'ny lehilahy na tamin'ny vadiny, niza izy dia tokony hanao fitiliana. Ka atao izany ilay fitiliana taorian'ny fiarana na tamin'ny vadiny aza. Ny vehivavy efa nanao firaisana ranofo no manao fitiliana ny vozon'ny tranonjaza. Dia tokotokony impiry re? Ohatra hoe manao izany amin'ity taona ity dia normal izany résultat arahabasoa arahabatsara. Dia amin'ny herintaona mamerina indray, mamerina dépistage indray, normal arahabasoa arahabatsara. Rehefa misy dépistage anankiroa na hoe frottis vaginal mo cervico-vaginal ny filazana anazy, rehefa nisy dépistage anankiroa na frottis anankiroa, ny fanelanelana herintaona samy négatif, izany hoe normal daholo izy roa, tsy nahitana ninina, dia miova zany ilay rythme rehefa avy eo, dia atao isaky ny 3 taona. Isaky ny 3 taona, manao foana isaky ny 3 taona, mandra-pahatonga ny 590 taona. Izany hoe nanomboka teo amin'ny firaisana ranofo voalohany no manao dépistage taorian'iny, dia manao ndray mandeha, dia amin'ny taona manaraka, izany hoe dépistage anankiroa elan'ny mielanelana ray taona, dia rehefa avy eo raha samy négatif izy roa, dia manao isaky ny 3 taona mandra-pahatonga ny 590 taona ny vehivavy. Azo antoka fa voaraintsika rehetra izay ka raha sanatria misy ahina ny amin'ny valin'ny fitiliana dia ahoana ny atao dokotera? Rehefa atao izany ilay frottis cervico-vaginal ka misy zavatra ahiahina, dia tonga dia manao ny antsoina hoe biopsie. Dia amin'iny izany ilay biopsie izany no manome diagnostic hoe na cancer ilay izy na tsy cancer, dia amin'izay fotoana izay zany atao izany ny fitsaboana. Misy fiomanana tokony ataon'ny vehivavy alohan'ny anaovan'ilay fitiliana amin'ny alalan'ny frottis? Eo amin'ny andro vitsivitsy, eo amin'ny herinandro eo, rehefa anao frottis dia miomana ho an'ny mpivady zany, dia tsy misy firaisana ranofo eo amin'ny herinandro eo alohan'ny anaovana an'ilay frottis. Dia tsy amin'ny fotoana ny fadimbolana anaovana azy, dia amin'izay fotoana izay tsy mampiasa fanafody, izany hoe le fanafody le atsofoka any amin'ny lalanjaza reny dia tsy ampiasaina mandritra ny fotoana io, satria ireny fanafody ireny dia mety misy fiantraikany any amin'ny frottis na le examen izay atao. Ya, tsy manao firaisana ranofo herinandro mialohan'ny anaovana frottis izany, dia tsy amin'ny fotoana tongavan'ny fadimbolana ihany koa no anaovana ilay fitiliana. Ireo zany no tokony ho fantatry ny vehivavy hanao fitiliana. Inona dokotera ny tombotsoa azo amin'ny fanarahana ny fanaovana ilay fitiliana hatramin'ny 590 taona? Raha ohatra ny vehivavy anankiray maharaka tsara manao dépistage isan-taona mandra-pahatonga ny eo amin'ny 590 taonany, dia mampidina ny probabilité nantaha mety ahavoan'ny kanseran'ny vozon'ny tranonjaza eo amin'ny 3.9 isan-jato. Izany hoe midina ny 83% probabilité atonga anazy ho tratra raha ohatra ka maharaka manao frottis indray mandeha isan-taona. Raha ohatra ka manao frottis indray mandeha isaky ny 3 taona, dia
midina ny amin'ny 91% ny probabilité atonga niny olona iny mitratra ny cancer du col. Raha ohatra ka maharaka manao dépistage isakiny 5 taona ndray mandeha isakiny 5 taona dia midina ny amin'ny 2.7 ny probabilité atonga niny olona iny ho tratra ny cancer ny col de l'utérus. Zany hoe arakaraka ny le vehivavy mavatra manao an'le frottis zany de ambany zany ny probabilité atonga anazy ho tratra. Ka zay zany mahatonga hoe le dépistage zany de tena zava-dehibe ary tokony ataon'ny vehivavy rehetrarehetra tsy ankanavaka. Ya, misy fisorohana na atao hoe fanefitra ve amin'ity homamiady amin'ny vozon'ny tranonjaza ity? Amin'izao fotoana zao de misy karazana vaksiny novokarina iadina amin'ny canceran'io vozon'ny tranonjaza. Ka io vaksiny io de ho an'ny ankizy vavy mbola kely zany no atao anazy manomboka amin'ny fa 6 taona de fa azo atao. Ary tsara indrindra ny anaovana an'io vaksiny io eo amin'ny fa 14 ka hatramin'ny 13 taona. Ka hono miasa foana ve io vaksiny io na de ho an'ny tovovavy efa nanao firaisana ara-nofo aza? Tsara ny manamarika fa ho an'ny ankizy vavy izay mbola tsy nisy firaisana ara-nofo no anaovana an'io vaksiny io. Mazava zay. Ndray mandeha ihany ve no manao le vaksiny sa misy famerenana re? Atao zany le vaksiny de misy rappel zany hoe ana fitombenana no atao de misy rappel anankiroa. Ny rappel voalohany dia afaka 2 volana ary ny rappel faharoa dia afaka 9 bolana. Zany hoe anankitelo zany total ny le tsindrona. Atao amin'ny andro voalohany de après 2 mois faharoa de après 6 mois zany ny anankiray. Raha vita vaksiny ve zany dokotera de tsy mila manao fitiliana na frottis intsony? Tsy midiko efa nanao vaksiny de tsy hanao frottis intsony fa na de eo aza le vaksiny zay natao dia tsy maintsy mbola atao ihany ny frottis amin'ny fotoana tokony anaovana azy. Mino fa manidikidika ny sain'ny mpiaino antsika dokotera hoe misy tranga mety ahafantarana fa tratry ny homamiady amin'ny vozon'ny tranonjaza ve ny vehivavy iray? Inona ary no ahafantarana fa hoe tratran'ny cancer na ny homamiadan'ny vozon'ny tranonjaza ny vehivavy anankiray? Tsara ny manamarika fa ny lésion na ny cancer intraépithélial araka ny resantsika teo aloha na ny antsoina hoe lésion pré-invasive dia tsy hita mihitsy na jerena maso azy. Tsy zay zany fomba fiteny azy amin'ny teny frantsay hoe asymptomatique, inapparente. Ena na dia atao spéculum azy tsisy nininna hita, jerena zany le col de ohatra hoe normal tsisy nininna. Fa ny frottis ihany na ny dépistage amin'ny frottis cervico-vaginal ihany no mahita azy satria les cellules amin'ny microscope izy no hita, les cellules cancéreuses microscope ihany no mahita hoe efa misy ty cancer ty olona ty vehivavy ty, tsy hita amin'ny masotsotra zao fa ny microscope no mahita azy. Ka ny lésion pré-invasive zany de tsy hita. Fa rehefa invasive izy zany efa miditra fa somary miditra any amin'ny profondeur fa mihalala kokoa izy dia misy tranga miseho ity ivelany. Ka ny tranga matetika mpitranga indrindra dia zao. Misy ny antsoina hoe métrorragie provoquée par les rapports sexuels. Zany hoe misy raha mandeha avy any amin'ny vehivavy voaka eo amin'ny lalan-jaza io aorian'ny firaisana ara-nofo amin'ny vadiny. Ka tsara ny manamarika eto ary tokony fantatry ny vehivavy rehetrarehetra zany fa aorian'ny firaisana ara-nofo dia tsy tokony hisy raha mandeha mihitsy any amin'ny vehivavy. Ka raha ohatra ka niseho zay tranga zay aoka ho mailo satria anisan'ny fambara anankiray mampiseho ny canceran'ny col utérus zay. Tsy voatery tsy maintsy ho canceran'ny col utérus fa raha miseho zay tranga zay avy hatrany de tonga de manatona dokotera jerena hoe inona maro ny mahatonga an'le izy. Fa averiko ny mandeha ho an'ny vehivavy ara-dalàna de tsy tokony hisy raha mandeha aorian'ny firaisana ara-nofo tamin'ny vadiny. Iny zany no voalohany indrindra manetra ny vehivavy. De faharoa tsy indraindray de mitranga misy ny antsoina hoe leucorrhée purulente, misy zavatra fotsifotsy mivoaka avy any amin'ny lalan-jaza ohatra ny nana, maimbo. Tsy indraindray misy rà miaraka aminy.
zay zany anisan'ny zavatra tranga mpiseho matetika ary raha ohatra tsy voatsabo ihany le izy fa voamaika miamitatra le ho mamiadina dia mety marary any amban'ny foitra dia mety sahirana rehefa mivoaka fivalanandrano dia mety vonto ny tongotra arakaraka ny fisehoany ary rehefa tena lasa lavitra moa izy mampalahelo fa mitarika amin'ny fahafatesana. Mandeha raha aorian'ny firaisana ranofo zay zany fambara iray dia io ihany koa ny fisian'ny tsiranoka ohatry ny nana misy raha misy fofona maimbo fambara ray ihany koa zay noho izany re aoka ho mailo amin'ny fanaovana fitiliana. Inona zany ny tokony atao sy ny afatra dokotera ny mpiaino antsika? Eto amintsika aiza ary ny tokony hanaovana ny fitiliana, aiza ny tokony hanaovana ny frottis cervico-vaginal. Manatona ny toeram-pitsaboana akaiky anao indrindra, ao zany no manome anao sosikevitra hoe ary le izy no tokony atao. Ity fandaharana ity dia natokana indrindra ho an'ny vehivavy. Tsy ho an'ny vehivavy ihany fa ho an'ny lehilahy ihany koa satria ny lehilahy no manohana ny vadiny. Ka ny vehivavy rehetra izay efa nisy firaisana aranofo dia tokony anao dépistage amin'ny alalan'ny frottis cervico-vaginal. Manao indray mandeha isan-taona mandritra ny 2 taona. Raha ohatra ka izy roa négatif, izany hoe normal tsy nahitana ninina, dia manao indray mandeha isaky ny 3 taona mandra-pahatonga ny 15 taona ny vehivavy. Raha ohatra ka araka tsara izay sosikevitra zay dia tsy atahorana ity cancer du col ity. Matetika ny zava-misy dia zao, ny vehivavy dia tsy mahafantatra fa tokony anao an'io fitiliana io izy. Ary zay indrindra no isiny zao fanentanana zao fa ny vehivavy rehetra dia tokony anao an'io fitiliana io fa zava-dehibe zany satria zava-dehibe miatra manaina. Mampalahelo fa be dehibe ny vehivavy ndao sy ny fahafatesana maty ny cancer du col satria tsisy nampahafantatra azy fa tokony anao fitiliana izy, tsisy nampahafantatra azy fa tokony anao frottis izy. Ka zay zany no mahatonga an'izao fandaharana zao, fanazavana sy fanentanana. Ka misaotra antsika indrindra nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany, inoako indrindra fanavotra vehivavy malagasy be dehibe amin'ny kanserany ho mamiadan'ny tranonjaza izao fandaharana izao. Misaotra tompoko. Mankasitraka indrindra dokotera. Antenaina fa tafapaka tany am-piaino rehetra izay resadresaka sy afatra natolotra ho anao teto izay. Mirary fahasalamana feno anao ny ekipa amin'ny feon'ny fanantenana. Hifarana ny fandaharana rena fahasalamako, hisaorana indrindra dokotera Solofo Georges, médecin chef ao amin'ny Institut de la Vision Madagasikara, nanampy antsika tamin'ny fiadiana amin'ny homamiada ny vozon'ny tranonjaza. Andriamanitra ny ampitombo ny fahalalany. Ankasitrahana ihany koa ny fanarahana amin'ny fandaharana hatramin'ny farany. Samy hotahian'Andriamanitra isika rehetra. Zohanitra no nanatotosa ny fandaharana arena amin'ny fahasalamako anao, Rila kosa teo amin'ny lafin'ny teknika. Mametraka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray. Rasitrapon'Andriamanitra. Veloma tompoko. Harlanto. Ehusitranao veianao ipamonzi miteny aminao ehusitranao man
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny facebook isanandro amin'ny ety pdd feo fanantenana Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Mihoatra noho ny zavatra rehetra mifankatiava tsara. Izany afatra Jakobo izany no alalintsika anio. Miaraba sady manasanao anaraka ny fiaramianatra hatramin'ny farany, ny mpiaramianatra aminao Kaleba Andritsikivy. Mitandrina ny lalàny rehetra ny dikany hoe tian'Andriamanitra. Raha mitsahatra tsy manao ratsy fotsiny isika dia mbola tsy mitandrina ny lalàn'Andriamanitra. Sa hoanao ianao mbaiko antsika tsy hanao ratsy ny lalàna. Tsy izany ihany anefa fa manosika antsika hanao asa tsara izay maneho ny fitiavan'Andriamanitra sy ny hafa koa io lalam-pitiavana io. Tokony haneho ny fitiavan'Andriamanitra mpiara-mivavaka amintsika sy ireo olona eo amin'ny fiarahamonina misy antsika koa isika. Tena mila mahita ny fitiavan'Andriamanitra mihitsy ny olona rehetra eto ambonin'ny tany. Ino no afatra manandanja ny men'i Jakoba? Jakoba 2:1-7. Jakoba 2:1-7. Rahalahiko, aoka tsy asiana fizahatavan'olona ny finoanareo ny tompontsika dia Jesosy Kristy tompon'ny voninahitra. Fa raha misy olona miditra eo amin'ny sinagoganareo, misy peratra volamena amin'ny ratsan-tanany sady miakanjo tsara, ary mba miditra kosa izay olona malahelo miakanjo ratsy, koa mijery ilay miakanjo tsara ianareo ka manao hoe mipetraha eto amin'ny fitoerana aloha ianao, ary manao amin'ilay malahelo kosa hoe mitoera eroa ianao na mipetraha etsy amin'ny fitoeran-tongotro. Moa tsy miankatra va ianareo amin'izany ka ifampitsara manan-kevin-dratsy? Menora lahy malalako. Tsy efa novidian'Andriamanitra va ny malahelo amin'izao fiainana izao ho mpanan-karena amin'ny finoana sy ho mpandova ny fahatsakana ny lazay nomeny izay tia azy? Fa ianareo efa nanala baraka ny malahelo
moatsy ny mpanan-karena va no mampahory anareo ary tsy izy va no mitarika anareo eo amin'ny fitsarana tsy izy koa va no miteny ratsy ny anarana tsara zay niantsona anareo kanefa raha mankatolo didy ambony indrindra ianareo araka ny soratra masina hoe tiavany na manao tahaka ny tenanao dia manao tsara ianareo fa raha mizatavan'olona kosa ianareo dia manotaka ilohan'ny lalàna ho mpanota ampianaran'i Jakoba fa tsy tokony hampahorin'ny mahantra ny mpanan-karena rehefa izany dia ampatsahivo ny didim-pitiavana izay tokony iainan'ny olon'Andriamanitra izao ny soratan'ilay mpanoratra Christian Ellen White ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika sy ny tokony hitiavantsika ny hafa boky ilay fitiavana mandresy takila 5:76 hoy izy ny fitiavana ny olona no fisehoan'ny fitiavan'Andriamanitra eto an-tany ny ampitoetra io fitiavana io ny anao antsika ho zanaky ny fianakaviana iray no nahatonga ny mpanjaka ny voninahitra ho iray amintsika ary rehefa tanteraka ny teny nataony raha andeha izy hoe izao ny didiko dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo rehefa tian'izao tontolo izao tahaka ny tiavany azy sika amin'izay dia tanteraka ho antsika ny asa nanirahana azy vonina ho any an-danitra sika satria manana ny lanitra ho am-pontsika manan-kery lehibe ny teny vakiantsika teo manao hoe raha tian'ny olona tahaka ny tiavan'i Jesosy azy ireo isika dia vonina ho any an-danitra maneho amintsika ny tena dikany hoe mpanaradian'i Jesosy izany teny izany mibaiko ny mpanaradia azy Jesosy ao amin'ny Jaona 7:7 manao hoe Jaona 7:7 aoka ho tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa dia hoy koa izy ao amin'ny 5:7 izany no fantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia zava-dehibe eo amin'ny finoantsika kristiana ny fitiavana satria Andriamanitra dia fitiavana raha milaza isika fa tian'Andriamanitra dia ho tiany hafa ihany koa hoy Petera amin'ny kristiana Petera 2:7 Petera 2:7 ary mihoatra noho ny zavatra rehetra mifankatiava tsara fa ny fitiavana manarona fahotana maro ahoana moa ny tiavantsika ny olona rehetra tahaka ny tiavan'i Jesosy azy ireo nitsotra indrindra aloha dia ny tsy fanaovana ratsy na amin'iza na amin'iza araka ny anarantsika nefa dia tsy ampiny hoe tsy manao ratsy fotsiny fa mila manao asa soa koa isika anisan'ireo tokony mitaridalana amin'ny fanaovana asa soa ny Isaia 9:12 manasanao mba hamaky io toko io ray manontolo izay koa no mamarana ny fianarantsika androany manome fotoananao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokarin ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR